Riavana malala amin'ny tompo ho amintsika manakirivany ny fahasamana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy tsy miova masin'io ary manakizay. Amen. Ity no alahady farany amin'ny volana janoary ivalona sady ny fandinitsika ny loha hevitra hoe maharitra tsy miova ny tompo. Ity no alahady fahaefatra manahaka ny epifania alahady fahatelopolo janoary 2020 alahady ny marary hoditra manirina amin'izao tontolo izao. Mivavaka isika no ny andraisana ny mofinaina ho antsika amin'ity androny ity. Misotranao izay iray eo fa azo anjara tsara indray ao aminao. Ny fihinonan'ny teninao mantsy dia anjara tsara ho anay koa mpahirezo izay fantoka tsara ny fihinonan'ny teninao ary hiaso am-ponay ny fananao masina azona mandray izany teninao izany ka tsy verina aminao raha tsy efa nahatanteraka izay nanoranao azy. Dia miteneninao Jesosy vavonikely izay mpanomponao amin'ny anaranao ny naovana izany. Amen. Ny filazantsara klika 5 andiny 12 ka hatramin'ny 20 no anjara mofinaina ho antsika. Luka 5 andiny 12 ka hatramin'ny 20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary atao tanàna anankiray Jesosy indro nisy lehilahy tienky ny apokana ary nahita azy io dia nikohoka ka nitaraina taminy hoe tompoko raha mety ianao dia mahay manadio aho. Ary Jesosy nanititra ny tanany dia nanendy azy ka nanao hoe mety aho madiovanao ary ny apokany miala taminy miaraka tamin'izay. Ary Jesosy nandara azy tsy laza amin'olona na dia iray akory azy fa mandehana ho izy misy roa ambitsorona ka manatera ny fanadiovana anao. Araka nantidiny Mosesy vavolombelona amin'ireo fa mainka ny hely bebe koa ny lazana dia niangona ny vahoaka betsaka hiaino azy tsy hositranina tamin'ny aretina. Ary niala teo izy dia nitoetra tanan'efitra ka nivavaka. Masonao manamasina anay amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Riavana malala amin'ny tompo eto amin'ity lahatsoratra masina ity dia mahagaga ny fiasan'i Jesosy. Ny apokana ato amin'ny soratra masina dia lazaina fa falitoro. Kanefa dia vitan'i Jesosy nanendry ilay olona vo ny apokana. Hitantsika indrindra zany eo amin'ny 19 ary Jesosy naniditra ny tanany dia nanendy azy ka nanao hoe mety aho madiova ianao. Ny fihetsika nataon'ity boky ity kosa dia tena navarina. Nikohoka tamin'i Jesosy izy ka nitaraina hoe tompoko raha mety ianao dia mahay manadio aho. Jesosy ry havana tsy miova, omaly tsy aloha, manatono azy, migofo eo anatrehany ary mangata izy raha teo nefa ny teny zay manatona azy tsy ho lavo mihitsy ary zay mangataka dia omeny ary zay mandondona dia ho voany. Eto nahazo valim-pity teo anatrehany ilay boka satria niankohaka ka nitaraina taminy ka nanao hoe tompoko raha mety ianao dia mahay manadio aho. Jesosy raha teo naniditra ny tanany dia miteny hoe mety aho madiova ianao. Ary ny apokana dia voalaza hoe niala taminy niaka tamin'izay. Mbola tsy miova i Jesosy ry havana masiny anakizay. Manatona azy fa zay manatona azy tsy moa ho lavo mihitsy. Eto koa dia nambara fa niangona teo anatrehany ny vahoaka betsaka hiaino azy tsy hositranina tamin'ny aretina. Niangona ny vahoaka betsaka hiaino azy tsy hositranina amin'ny aretina. 19 Jesosy nefa niteny fa ny zavatra rehetra dia ainy avokoa. Paoly apôstôly ary dia samy teny an'izany hoe mahay zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery ahy koa aza manasalasala ianao. Mihaino ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra raha teo ainao an'izay mahazo azy tondra fahasalamana ho an'ny nofo rehetra.
tenin'Andriamanitra teo koa tsy verina aminy raha tsy efa natanteraka zay nanirana azy. Jesosy ry havana, ny tenin'Andriamanitra tonga nofo. Jesosy lay teny ambara eo anivon'ny tokoteny. Jesosy lay tondrono ny soratra masina manontolo satria ao amin'ny Jesosy no fahatanterahan'ny tenin'Andriamanitra. Izy raha teo ny fanoteny hoe tsy tonga izy andava ny lalàna fa tonga izy atanteraka ny lalàna. Koa tsy miovy Jesosy maso ny ara manakizay manatona azy aoka tsy salatsara izaso ianao. Izy raha teo dia efa nomen'Andriamanitra ny fahefana rehetra anandanitra sy tia tany. Koa zay manatona azy raha teo dia tsy ho lafo mihitsy. Amen. Sotranao zay raha eo fa tsy miova ilay zanakao. Tsy miovy izy maso ny ara manakizay. Tsy nanatona azy tena hita fity teo anatreny. Ampanatona azy Jesosy, ampanatonanao Jesosy ny fona itsika iavy iny amin'izao toe-javatra mafy sy malahirana anay izao. Aoka anao hiasa fa raha miasa anao izy anao sakananao no raha teo fa manana fahefana rehetra anandanitra sy tia tany. Aoka izay Jesosy toetra tsara aminao fa aminao ny nananana hery sy fahaizana. Isitaka ny ary hivavaka hoe nanay izay nan-danitra masina ane minaranao no tonga ane ny fanjakanao atao ane sikaponao ny tia tany tahaka ny an-danitra. Menay ny anina sahazo anay ary mamelany herokay tahaka na mielana izay mikoka taminay aiza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay. Amen. Tanterahan'ny tompo amintsika ny zao todrano tononona amin'ny anaharay zanaka fanamaso zao raiso amin'ny finoana sy fanantenana zao todrano zao. Mitanareo ane ny tompo ka miaro anareo, mampamirapiratra ny taviny aminareo ane ny tompo ka mamindra fo aminareo, manadrana ny tavany aminareo ane ny tompo ka manome anareo fiadanana. Manantona amin'ny tompo dia anantona anareo izy moa misy zava-mahakakatsy an'Andriamanitra fa aina an'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra. Amen. Voninahitra ane ho an'Andriamanitra kely ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.